Doria domy rehetra iaina fitiavana fahendreny novizina dia zanany olo-pirenena mba ho to ny fiarahamonim-pahendrena Doria faka hitsiriny fiavana toka amin'ny fotoana amin'ny fanomezana indray tsika amin'ny fanarahana an'ity fandarana Doria ity koa dia faly mitsika mitokatrantsika tsirairay avy manaraka an'ity fandarana Doria ity. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria anarana ny ramina fotsiny androna n'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho to zany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Taona sy efa-bolana zay no nanarahantsika an'ity fandarana Doria ity. Ary zay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube. Ary ny adresy YouTube dia ny hoe fanabeazana Doria Imanovo Jery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay, indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana fa atsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao mijanaka mapara atomboy aoreno atsarao azaniato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny tokantranotsika tsiray avy dia namananjaka mavita azy. Ary isaorantsika koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana zany. Manolotra anareo fandarana dia iavanareo Imanovo Jery. Tsy alantsika amin'ny fomba fandarana izay hita fanahy-tsara ialoavantsika ilay zanam-pandarana. Teny maiva leroa, io teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Anareo pondonombo malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ity zany. Marambitsy miranga, tany teran'ity zanam-pandarana ity. Ambarany hitanareo zay matory vokony ndao tsika ampionjo fa zaka tao tsy egnara. Ny mbana ny zanam-pandarana dia ny fakasitrahana ny fandarana. Ary fanamariana raha misy dia misy koa ny teny fankahirezana. Fa mba ho fakasitrahako anareo zay nakasitraka n'ity fandarana ity ka nandefa SMS dia tononoko eto anareo. Izay atia Ambaiviky. Le Ambaiviky tsy hitako fa za matoko tsy anareo jiaby sa. Benito Mianakavy isorana anareo. Besakoa. Madeleine Tsara Onenana. Estina Parilava Katsepy. Rivo Parilava Katsepy. Mamaniana tsy masenga atafia mirango. Zay zany anareo nandefa SMS taty amiko. Isorako anareo. Ary isorako koa anareo na tsy nandefa ary fa mihaino an'ity fandarana ity. Fakasitrahana raha misy, fanamarina raha misy. Ny fanamarinana tsy dia misy fa araka an'ilay voalazako matetika ny hoe tsy anareo ny teneniko fa loha hevitra no entiko ary ialako tsiny raha misy tohina anareo. Teny fankahirezana. Amin'ny fiainana anao valifato ho resy ny vitanao maly fa tsy ny namanao. Ary mieza mangina ao anatin'ny fahombiazana. Iareto amintsika afaliana ny fahombiazanao. Raha vitanao zany na io mpanan-karena io, na io mpanefoefo, na io manamboninahitra io dia anam-pialonana aminao noho ny fahaizanao miaina. Zay indray ny teny fankahirezana hoentiko anareo. 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Averintsika ho tsaivina fo ilay lohahevitra narahantsika farany teo alohan'ny idirantsika amin'ny lohahevitra vaovao. Fa tiako manamarina tsy ianao ny teneniko ary ireo SMS alefanao ho ana amin'ny fanakianana nireny anina reny tena ho raisiko mihitsy izy ireny ary entiko hanatsarana an'ity fandarantsika ity fa isorana anao be da be, isorana anareo fa dia aza misalasala mandefa an'ilay SMS raha misy tsy azoazonareo ny fomba entiko miteny azy. Ny maha-olombelona zay no narahantsika farany teto. Eto moa zany tsy le resaka hoe teraka dia mitombo dia maty na ilay olona dia ampiana velona ka tonga olombelona, tsy zay ny tena tongavana fa ny maha-olombelona amin'ny lafim-pifandraisana, amin'ny lafim-piainana rehetra satria tsy mandalo fahazazana zany ny olombelona. Ary ny zaza
de toy ny rano ampasika zay milina azy no alehany ka manomboka eo de efa samy hafa isika olombelona mazava be fa ny ray aman-dreny tompona andraikitra am'izany misy ny zaza tsy mety alaina nify hososona ny toyin'izay misy ny zaza maditra de rainao izy tsy faly tezeranao izy tsy matahotra any zany de efa fantatra fa mila fanotsina mafy lay zaza mba hanjary mba ho tonga amin'ilay loha hevitra atsika ny hoe ny maha olombelona tompona andraikitra feno am'izany ray aman-dreny niteraka satria raha ny zaza no taizan-dreny be de ho voky anina fa tsy ho tombo saina mihitsy nefa firy am'izao ny toy izany eny amin'ny fiarahamonina eny manara-po fahazaza zay moa fomba fiteny ka makakitay fotsy volo amin'ny fiainana nefa fomba ray ahafantarana ny zaza de izy mbola milalao satria araka amin'ny fomba fiteny manao hoe ny zaza tsy tia lalao akaro tanora adidy tena makadiry zany fitazana zaza zany nefa ny am'izao azafady tena mpanetretena miteny am'ty tonga tsy nirina ny akamaroany zaza nateraka manomboka any zany de efa tsy mirindra manomboka any zany de efa tsy tomombana manomboka any zany de efa tsy voaomana ny famolavolana amin'ny maha olombelona dinio ane zany amin'ny ankohonany any amin'ny fianakaviana any amin'ny fiarahamonina any ka tena ilaina fanarenana mafy mba hahatsara ny taranaka satria ny zaza ihany ane ny tonga tanora ary ny tanora ratsy fiary antitra vo ratsy laoka maro ny tanora mihevitra fa tsy ova mihitsy ny fiainany anisan'izany ny tenanay satria tanjaka no namefy ny saina azadino zandroko azadino zanako azadino zafiko fa rehefa antitra de tsy maintsy miady loalika foana trotraka foana reraka foana ary tsy maintsy miala amin'ity tany ty miala amin'ity fiainana ty fa tsara raha voafe voarindra ny maha olo amin'ity fiainana ty am'izay mirindra amin'ny fiainany ankonana mirindra amin'ny fiainany fianakaviana mirindra amin'ny fiainany fiarahamonina zany ny tena mba ilaina samby miara mahatsapa ny ainga fototra amin'ny fitiavana ny ray aman-dreny mahatsapa fa mamy ny zanaka satria silaka ny aina ny zanaka mahatsapa fa mamy ny ray aman-dreny satria loharanonaina raha toka tsapatsika ro rehetra reo dia feno ny fifandraisana amin'ny maha olombelona fa nitranga misy am'izao rehefa miatrika fahasorenana ny zanaka sy ny ray aman-dreny ny zanaka mampiseho atezerana amin'ny alalan'ny tsy fiheverana mba tsy ilazako hoe mamingavinga mihitsy fa ny ray aman-dreny mampiseho alahelo amin'ny alalan'ny fahendrena de tsy miteny ary zay ny tena loza satria mitondra vesatra toy ny ozona ho an'ilay zanaka ka tena ilaina fitandremana satria manala ny maha olombelona azadiny fa ny ray aman-dreny no vody fahitra na voarabe iandrona ny sosy ny ratsy amin'ny fiainana ka ilaina ajaina ka ilaina heverina indrindra ilaina topoina satria ray aman-dreny zanaharin'olombelona ambony ty tany ty amin'ny fiainana ireo ny tena maha olombelona tokony manana fitiavana fahamendrehana fahamarinana ny fanajanan'ireo de tena makadirika mahatonga ny maha olombelona amin'ny fiainana tsara ianao matoa aratsiana fahaza mamaly am'izay ianao tsy mitovy amin'ny toetra aminy amin'ny fiainana mahavita ianao matokianina fa toy izy foana ny diam-piainanao am'izay vitanao ny ataonao amin'ny fiainana aleo ianao alohanao matoa anao enjena satria tsisy olona manenjika olona faran'izany amin'ny fiainana fanaratsiana fanakianana fanenjehana ireo no virus karaha corona reny mamono ny fiarahamonina malagasy ka ilaina fanarenana olona manana fitiavana olona manana fahendrena olona manana fahamarinana ary fanajana de tsy manam-potoana hijerena sy hitsikerana fiainany hafa zany maro amintsika malagasy am'izao indrindra fa ny tanora manao tahaky ny jamba amin'ny taninandro zany jamba ny taninandro de hoe finaritra ny hafanany fotsiny fa tsy mahafantatra ny tena azavany maika ny anambady nefa tsy mahafantatra ny didim-panambadiana maika ny anandrana ny filana maro nefa tsy mahafantatra ny mety voka-dratsiny
anika maro am'izao ny olombelona ataoko sanatry mihitsy ialako tsiny lasa ohatra ny faikan'olona ary tena lavitra ny maha olombelona amin'ny fiainana tsy ny abetsahany taona no mitondra amin'ny fahendrena sy ny fahamatorana fa tena safidim-piainana mihitsy no ataonao amin'ny maha olombelona de lasa manana an'le maha olombelona anao azadiny fa amin'ny fiainana nenina tsy mba aloana anatra zany fa ny aoriana foana izy andatsy amin'ny fiainana aza mba faly ampanaovan-dratsy tony mpamosavy ny fitenenana fa ilaina ny fahatserovatena mba hatongavana amin'ny maha olombelona amin'ny fiainana jereo angeny vorony sady tsy manjaitra nefa tsara lamba tsy mamafy fa tonga de mijinja efa zay ny nanaovan'Andriamanitra azy anjaran'izay nefa maro amintsika olombelona ny teanao fombamborona satria nanotranony ary ataony amin'ny vavany ny mivorona maro koa manao an'izany amin'ny fiaina ataony amin'ny vava zambo anao trano zambo hivanga karaty anao tsy voro baba ny biby de tsy mba manana fahatserovatena tahaka ny olombelona fa ny fiaina amin'ny biby na izy miaraka na izy misaraka na izy mifamelona na izy mifamono feny de zao ny biby de arakaraka an'izay havelomany arabatana fotsiny fa isika olombelona ny manam-panahy manam-pieritreretana ary zany mahatonga antsika manana fahatserovatena de tonga amin'ilay loha hevitra antsika manao hoe ny maha olombelona zay nge le maha olombelona indrisy fa maro amintsika am'izao ny lasa manao fomba amin'ny biby zany hoe na izy miaraka na izy misaraka na izy mifamelona na izy mifamono arakaraka an'izay havelomany arabatana fotsiny no mibaiko azy manomboko zao zany manova ara-tsapanao fa misy aminao any zany mbola tsy taranao avako abe manova ny tsy fihetezana ny faharatsiana ny tsy fahombiazana dia taratra ny fahaverezan-dalam-piainana ne reny manomboko zao zany de manapa-hevitra misafidy ny aomby amin'ny fiainana satria efa nyforon'Andriamanitra ho am'izany isika zay ny maha olombelona ary ny fanahy ny maha olona satria ny hery ny ngovo ny io tsy maleo ny fanahy fa io fanahy io ny maha olona io ny maha olombelona io ny aombiazana indrindra amin'ny fiainana satria ny teny malemy ihany ny mahamora fihavanana amin'ny fiainana avako abe na manao soa ny manao soa zany ianao zany ny tohatry ny ho avy fa ny ratsy atao loza miantona azadiny fa ianao io karaha sakamalao raha tsy donona ny fiainanao tsy manitra ny vakivakim-piainana mandalo aminao io dia mahamanitra anao io mahampahomby anao ianao dia volamena latsakam-bovoka io anao mitandregninaka io tsy avelan'ny soa tsy hiratra zany fa izao manaova ny marina ny fiainana marina atao amin'ity fiainana ty ny fanafodiny osa tandrema avako aby amin'ity fiainana ty ny manenjika ny resy ny manao tsindrio falavo ny manao kely tsy mba mamondro ary indrindra ny tsy manaja ny manjokozoko antitra zany ny ray aman-dreny nahitana masoandro maro ny vakivakim-piainany lalovan'olombelona velona an-tany koa na dia eo aza ny arerahana na eo ara ny avizanana na misy aza ny tsy fahombiazana na nanenina tamin'ny fahadosoana aza tamin'ny fiainana na nankarary anao ara ny fitaka na mpitomany anao ara ny fahoriana tsy nahitanao vokany aza ny ezaka vitanao mitrakafona satria mila faharetana ny fanatsarana fiainana zany zay nao vo tsara feny de zao andraikitra ny rehetra isambatan'olona ny fanabiazana amin'ny maha olombelona raha tsy izao sika zao zany mitsinjo mamolavola ny 10-20 taona ho avy de lasa manao kilemena be torimaso mandrimandro manana retina ozy ny fitenenana satria izay ray firenena de iray sata ka tokony miara mikaroka ny tsara ho an'ny taranaka araka an'ilay teny filamandra hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kelina be vitanao de anjary tsangam-bato miala tsiny tena miala fondro raha misy manafitohina anao zay voalazako ary tena ifonako hoe fa te hanana ny fiarahamonім-pahendrena te hanana fahendrena
dia mitondra an'ireto lohahevitra reto. Ny lohahevitra antsika androany dia ny hoe fialonana mamono ny marina, ny rariny, ny hitsiny. Zay indray no izahako velabelarina ho anareo. Fialonana, io tsy zavatra foronina fa tranga fahita eny amin'ny fiarahamonina. Indraindray fomba entina amadihana ny marina, ny rariny ary ny hitsiny. Maro ny lavo amin'ny fiainana noho io fialonana io, satria tonga amin'ilay fomba fitenin'ny Ntaolo manao hoe afa mandrano ny fiainana ka sady misy sakaizany misy fahavalo. Zay ny fomba Ntaolo miteny azy hoe afa mandrano io fiainana io sady misy sakaizany misy fahavalo. Ary zay no nitondrana ilay lohahevitra hoe fialonana mamono ny marina, ny rariny, ny hitsiny. Mba ahafahantsika rehetra mitandrina amin'ny fiainana. Satria tsy mety sady tsy tsara ny mijery arina antava amin'ny namana, amin'ny havana, amin'ny fiarahamonina. Mariky ny fiainan-dandram-pihavanana no mampirongatra amin'ny fialonana amintsika malagasy. Efa very le fomba fiteny hoe aleo very tsikalakalaka rena toy izay very tsikalakala-pihavanana. Fialonana mitarika ny faharatsiana. Fialonana dia fanahy ratsy ao anatintsika olombelona ao, ka mila reseny fo sy ny saina. Ary azadiny fa ny ara-tsim-panahy io tsy mba mitaha amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana misy farany raha jiaby, indrindra fanao fa manao zakaratsy, fialonana moa ny resantsika eto. Amin'ny fiainana aleo mandeha amin'ny marina, amin'ny fiainana aleo mandeha amin'ny rariny, aleo mandeha amin'ny hitsiny, fa ny fanirian'ny olona n'ity vola ty ihany ane ny fositry ny faharatsiana rehetra io. Dia mametra pantaniana zay amintsika rehetra mpieno sy mpanaraka an'ity fandarana ty ny hoe ny vola ve no amoizanao ny havanao, ny vola ve ny amoizanao ny namanao, ny vola ve ny amoizanao ny mpiarabelona aminao, ny vola ve no anitsahanao an'ireo lavo mila horendrika amin'ny fiainana, ny vola ve ny anilianao an'ireo mahantra, ny tsy manana, ny deso safidy ka very lalana tamin'ny fiainana. Dia hoy aho aminao, sanatriavo raha ny vola no mibaiko na hibaiko ny saina sy ny fo andravan'ny fihavanana. Ratsy zany, satria io vola io no lapa amin'ny faharatsiana eto ambonin'ity tany ity. Koa raha manam-panahy, manam-pahendrena no tsy mahafehy ny vola, dia ahintsa amin'ny vola io ny fanahy tsara ananan'ireo zay manana an'izany. Ary mbola manenjika azy avy aoriana koa ny fialonana, fa ndao isika rehetra ifampitantana amin'ny marina, amin'ny rariny, amin'ny hitsiny, amin'ny fikatsahana tombontsoa iombonana manomboka eny amin'ny fiarahamonina eny. Satria ny marina, ny rariny, ny hitsiny no mahasambatra amin'ny fiarahamonina. Amin'izay tena afaka mifampitantana ny fiarahamonina amin'izay mahatsara. Feny dia zao tena mampirindra amin'ny fiarahamonina ny fampiarana ny marina, ny rariny ary ny hitsiny amin'ny fiainana. Maro amin'ny fiarahamonina amin'izao dia ny tsirairay indray no mandrava azy. Zany hoe zay herin'ny tsirairay no amingavingany an'ilay fiarahamonina amin'ny fialonana, amin'ny mamono ny marina, amin'ny rariny, ny hitsiny. Fantatra ny fiarahamonina nefa tsy manjary anao manao azy io, fa le fiarahamonina ndesy mifahendrena dia tsy miteny. Ny marina dia avy amin'ny fototeny hoe arina, ilazana zavatra mitovy zany, tsy misy avo sy iva, tsy mitongilana zany, tsy nanam-pina, tsy nanalana, maharesy lahatra ny rehetra. Ka ahoana ny tsy ahaizan'olona hoe tsy manjary raha ataonao raika eo io, mifanohitra amin'ny fialonana sy ny lainga amin'ny marina. Azadiny fa ny marina tsy mba maty. Zay ny fitenin'ny Ntaolo azy fa toy izany manovo-jery hoe fa matetika tsy mpandresy ary zay ny tsy dia tiavan'ny maro azy. Ny marina toy ny afo, raha fonosinao dia mandoro anao. Ndao fantaritsika indray ny rariny, raha izay ny marina. Ny rariny dia avy amin'ny teny hoe rary, mandrary, manambatra manko zany. Mametraka zavatra na olona amin'ny toerana tokony ho isy azy.
satria sarotra mitadiny marina amin'ny fiainana dia nasiana fepetra zay antsoina hoe rariny. Ohatra, rariny ny mpangalatra rasaziana. Hoy ny Taolo razantsika, fisaka ny marina ka sarotadiavina. Mifampiankina amin'ny fahafantarana amin'ny marina ny fampiasana ny rariny. Zay matetika no mampiovaova ny rariny. Ny hitsiny ray dia ny rariny ihany fa miditra amin'ny atsipiriany. Lalàna zay mamaritra ny rafitra misy ao amin'ny fiarahamonina iray, zany hoe ny rariny mifanaraka amin'ny didy aman-dalàna no raisina ho hitsiny hampandefirina zay tsy mifanentana amin'izay. Zay no mampiovaova ny hitsiny ihany koa manaraka amin'ny vanim-potoana sy ny rafitra tiana hojoro amin'ny fiainana. Ohatra, anome ohatra mba hampazava azy amintsika zany. Ohatra, fahiny rariny ary tena hitsiny ny mikapoka amin'ny fanabeazana teto Madagasikara. Rehefa zaza maditra kapoana taloha, boka vangoina amin'ny angofony enty. Zany nampisy fana olobe taloha, fa amizao efa misy zony ankizy, droit de l'homme, tsy azo kapoana tsony. Vokany ny maro ny biby olona, satria nasolo fiompiana ny fitaizana, nanjary nisy fana ny biby amin'ireny parc national reny, satria lasa lafo miditra amin'ireny. Zany hoe le fitaizana tokony natao an'olombelo natao amin'ny biby ihany, nanjary nisy fana baka izy. Indrisy fa nanjary biby le olona satria nompiana lasa ny famono tahaka amin'ny biby feny. Ny hitsy mifahiny lasa tsy hitsy nitsony ankehitriny amin'ny fiainana. Fa ndao isika ifampitantana hiaro ny marina, ny rariny ary ny hitsiny. Io fikatsahana ny tombontsoa iombonana ho antsika malagasy manontolo, io ihany ny mampizarazara antsika io e. Ny marina tao no tanjaka ny osa amin'ny fiainana. Ny azo anala no maty ny hitsiny, fa ny olombelona tsy maty ny manao marina sy ny mahitsy zany. Ary ny mivahoaka mivondrona amin'ny fiainana no isokafa mivavady ny rariny amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana misy ara ny mahatovolanao, na misy ara ny mahatovavy anao. Zany hoe ao anatin'ny fahatsarana tanteraka zany. Fa raha fonao feno fialonana dia tsisy ilananao na dia kely aza. Manoloana ny fialonana ataony olona aminao tsaratsara kokoa ny mangina. Zay tsy midika fa hoe anao jamba, fa zay ny fanafody voalohany atao mba hampitony an'ilay fialonana ataony aminao. Fialonana dia tena manana endrim-paharatsiana amin'ny fiainana, ary tena fahalemena amin'ny fiainana mihitsy io fialonana io. Fa leo ialana raha misy aminao any. Ialao manomboka anao maharegnina ka mikorana io, fa anao robaka. Fiatombon'ny fialonana dia misy hevitra mampanjary azy. Fa rehefa mitombo ny fatran'ilay fialonana dia lasa amamonana e, ary dia lasa fahaverezana, ary tena miafara amin'ny famonoana. Ny fialonana dia tambatra amin'ny fitiavana sy fankalana miaraka izy io. Fa ny fiafarana dia any amin'ny farany any fankalana, faharatsiana. Ialao fa tsy mahasoa amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana na misy ara ny fahombiazana dia aleo tsy reharehana, satria manao torimaso mipisy mpialona amin'ny fiainana. Tandremo avako aby, ifalio anatin'ny ifalio ao anatinao ao foana zany ny fahombiazana mba tsy hahitanao loza. Ary aza ny fomba ny ratsy no anovanao, ny fomba amampanao tsara zany sy ny filaminana anaty zay anananao. Jereo angeny sambo, zay zany hitaritako ny saitsika. Ny sambo ambony rano eny, tsy ny rano manodidina azy eny mahadobo azy. Vao maika iny mampihevaeva azy, iny tena mampitsangana azy. Fa ny fidiran'ny rano ao anatin'ilay sambo dia lasa dobo izy. Noho izany, aza vela hiditra amin'ny fiainanao ny fomba ny manodidina anao. Tsy fomba ny tsy miaina amin'olona zany mety, fa aza ampidirina amin'ny fiainanao. Dobo anao karaha sambo dobo. Tena dobo marina,
fa manjary dobo ny fiainanao fa ny fiainanao foana atao. Ekeko fa mafy ny fiaretana amin'ny fialonana ataon'olona amin'ny tena zany fa ny vokany tena nananao fahasoavana, fahatsarana amin'ny fiainana. Ezaka fiezahana no tsara asolo ny fialonana amin'ny fiainana. Tsisy varana anenao mialina an'le olona io fa anjarana mendragnary azy. Fa koa anao te hitovy aminanazy, manao fa ezaka, manao fa fiezahana, ary aza manao ifaninana hoe tsy ny namanao io no ifaninananao fa ny tsara vitanao malo ny resena. Tsara zany. Anao mahita azy nanjary, anao mila mifaninana aminazy. Io fanjara miboaka amin-dragnahary fa ny anao ndro ataovy. Awa. Boko aza mifaninana amin'ny namanao zany fa ny tsara vitanao foana no faninano izao resena. Hoy ny tolorazantsika manao hoe fatsakana ny soa maro maka, vavady ny soa maro miditra, fa ny fialonana kosa amin'ny fiainana mahavoaroa tahaka ny voalavo. Ka sady voanao ny mbola lavo. Tandremo, ratsy zany. Averiko ndre-pandeha. Mifatsakana ny somaro maka, vavady ny somaro miditra, fa ny fialonana kosa amin'ny fiainana mahavoaroa tahaka ny voalavo. Ka sady voanao mbola lavo. Satria afoinao ny marina, verezinao ny rariny, ary tsy hita ny itsiny. Zay fanilo manazava amin'ny fiainana nefa nireo telo reo. Fialonana mamono ny marina, ny rariny, ny itsiny. Avako abe, mystère ny ampitso amin'ny fiainana, fa manaova ny tsara sy ny mety. Fiainana tsy mampifaly foana. Zay manko mahavoatsika. Tsika miandro hoe fiainana io mampifaly foana. Mivadibadika eo ny tsiky, mivadibadika eo ny sento. Raha faly ianao androany, indraindray mba latsaka tomany, amaray. Sambatsambatra indraindray, mare marary indraindray. Zay ny le eto an-tany. Fa fialonana, ialao fa tsy mahatsara. Anao zany mieritreritra fa tsy andalo mitomany ianao fa ho faly foana raha aminao ny fialonana. Joa! Tsy any lala, anao voa foana. Fa ny fitazomanao ny marina, fitazomanao ny rariny, fifiezanao ny itsiny, zany ny tena mahasambatra anao amin'ity fiainana ty avako abe. Maro amintsika tsapako mihitsy fa tianao lalana manapaka. Amizay tonga aloha. Fiainana ne tsy azakazaka e. Ohatran'ireny atletisme reny ka misy tonga aloha. Fa anao rehefa matoahitra an'Andriamanitra, manao ny marina, manao ny rariny, manao ny itsiny, ata aim-palamisina anao sambatra foana. Ny zavatra ivotoerana hitambaran'olombelona velona ambony tany ty ny havako aby, de ny fahafatesany rehefa velona ianao tsy maintsy maty. Fa raha ho zany ihany, azadina averiko ataoko tsy anjery mihitsy ny hoe zay rehetra vita tsy maintsy tantara tsy maintsy mitsara, mety ataonao tsarainy, tsy mety ataonao tsarainy. De tianao ve zany amela ny tantaranao ratsy rehefa tonga amin'ny fotoana ialanao amin'ity tany ty? Aza mba manao an'izany. Lasa enatra ho an'ny taranaka ao. Misy ane taranaka ty afara matahotra mihitsy manonona ny anaram-pianakaviana. Taranaka an'iza mariny? Izy mangina. Satria eno le tantara. Fa raha anao zany manomboka maheno an'izao fandarana doria zao, manova tantaranao tsara, mirearea mihitsy anao ho an'ny taranaka anao any aorinany. Zay no mba ifampitomako amintsika rehetra. Satria amin'ny fiainana fianarana. Zany hoe fiainana tsy mijanona mampianatra, ianao nefa mijanona mianatra. Le mianatra eto tsy le any ampianarana, fa mianatra eto le amin'ny fiainana. Satria rehefa mijanona anao ny amin'ny fianarana any ampianarana, satria any ampianarana nge
omena lesona anao de adinina fa amin'ny fiainana adinina anao vao maka lesona ny hitambaran'ireo de ny fahaizana maka lesona ka raha ianao zany mijanona ny fakana lesona de tsy voavakinao ny ty fiainana ty de lasa fahoriana foana nge ny ambi-piainanao rehetra zay nge manavaka atsika olombelona velona ambony ty tany ty misy mahay maka lesona misy isakan'izy lavo adiny ny fahalavony isakizy mantreky adiny ny fiatrakeny isika ta fiainana azy olatrolatra jiaby de olatrolatra tiako resahana eto de reny amin'ny fara-piainana reny matoa misy antitra mpanome misy antitra mpangataka reo nge niaraka zaza jiaby niaraka tanora jiaby fa zao le lalam-piainana mihitsy ny samihafa de nisy nangataka de nisy mpanome ka tsy mba mahafaly anao ve mba mipetraka amin'ny toeran'ny mpanome raha tsara lalam-piainana anao araka n'ilay fomba fitentsika mazatra hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo am'zanaka mampara atomboy aorino atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangambato miavaka foana ianao eny amin'ny fiarahamonina eny rehefa feno ny fahaizanao maka lesona ampanetretena no miteny satria ambety tenin'ny olona ao anatin'ny SMS foana izy ty de ezahako valiana ino matanjona anao imanovy jery amin'ny fandarana anao ty za mivola zao vafinaretako ny mizara zay vakivakim-piainana ny olalovako mba ho lasa tantara de ho tantara ireareavan'ny taranako zay tsisy akoatran'izay zaho tsisy mony atobojo fa za mizara angazy za mba tianana tantara tsara za koa manentana anao koa misy aminanao any andao tsika izara satria fiainana mandalo atsika jiaby ny manao kabariky filma misy misafidy rôly misy misafidy chef de bandy basy le maro olona anakay tiako mba mizara raha karaha ty fa maro zany mamarany hoe laolo ilatsaka ataoko matoezy joya tsy amitsika iny fandarana atsika zany mandia foana ta misy fifidianana bokoa mbo hitanareo foana ane zany mbo avy amin'ny SMS naka laolo anao navandy manovy jo laolo ana volana tsy latsaka komboka anao nilatsaka foana joya atsika tsy milatsaka atsika mifampizara de ty secret anankiray zaraiko aminareo io zao miresaka aminareo io ane efa la vida fiainana kay hainareo la vida zany anao koa misoma loka reny anao tsofo tsisy mony koa basy ambaran'le laolo nahatsofona anao iny ty basy la vida anao misy moment izy mbo isomany mivadiky tsofo izy wala izy mbo somany mivadiky mahazo koa izy ka ny anakay fiainako fa la vida zao nefa olo roso boko napodindreo basy iny koa isafidianako zaka fa aleoko manao raha karaha ty isaka ny androm-piainako rehetra de tiako mizara naizanaiza toerana misy anahy voaporofonareo zay mifanakaiky amiko zany satria aleo mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray raha misy fa mba hahafahanao mahazo koa nefany azadino anao tsy afaka mizara raha tsy manana ny fananananao de ny fikarohana mikaro koa de manome de mizara zay fa za manana eritreritra hafa koatran'izay ary za manentana tongavanareo maro manampahaizana ne eto Majunga eto mba mizara mba na tsy zavatra manahoana fa mba mizara ho ampiarabelona fa ny fahazaranareo manko mizara t-shirt kaskety vilany omeo finta izy anga izy mpizara filao zay ny tena hitako ngeza be omeo azy ny fahalalana entiny mamakivaky ny fiainana anga izy mpanoro ny taranakany boriboriny amin'ny valo tapotra ny fotoana atsika zay ndray ny masaka afaka narosoko anareo fialonana mamono ny marina mamono ny rariny mamono ny hitsiny tsy tsara fa ialao ary anisan'ny virus manoatra ny coronavirus iny mihitsy ny fialonana eny anivon'ny fiarahamonina eny
io ny tena manimba antsika rehetra amin'izao. Lasa misy folotika ao anatintsika ao dia mifamono fa tsy mifamelona araka an'le loha-hevitra narahantsika amin'ny maha olombelona teo. Na izy miaraka na izy misaraka, na izy mifamelona na izy mifamono, biby baka zany. Ialako tsiny ianao zay tohina, tsy ianao noteneniko ary fonako. Tena anaovako azafady re, te hanana ny tsara dia manambara. Misaotra indrindra ny tompoko amin'ny herinan'io toy izay indray tondra loha-hevitra vaovao.